Miomàna laharana fa 700 Miomàna iona amin'Andriamanitra ao zay ny lohatenyity fitorian'ity zay rahanao amin'izao fotoana zao laharana fa 700 ampifaliana no iarabanantsika tsirairay avy indray ary dia voninahitra ho an' Jesosy ary mbola afaka mizara ny teny androany ampaherentsika ny tompo anatin'izao fotoana zao ampiorina ampitoetra antsika tsirairay avy ary ny fanamasina hiasa amintsika tsirairay avy andraisantsika an'izany teny zany horentsika ny bitsiky ny fanahy fantatsika fa andro farany zao mialohan'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahaolanitra mila vonona ny fiangonana tsy tokony hisy ota mitoetra tsy tokony hisy ota malaky mahazo aritsika daholo zany aonge raisika vetivety Hébreu toko fa 12 de hoy izy hoe andiny fa 12 Hébreu toko fa 12 andiny voalohany koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika reo le malaza ny finoana olo malaza ny finoana rehetra amin'le toko fa 1:10 io toy ny rahona de aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra zay zany miazakazaka isika de mila miazakazaka ampaharetana eo ampiazakazahana nefa tadidio raiso saretsaina ny olona miazakazaka olona miazakazaka amin'ny stady anankiray manahoana ny tenue an'iny ohatrany ahoana ny olona miazakazaka iny raha tena hoe mpiazakazaka professionnel ny resantsika amina stady zay manara-penitra zay matsy ny anoharan'ny tenin'Andriamanitra atsika zany hoe tahaka ny mpiazakazaka de vero an-tsaina jereo reny mpiazakazaka reny atleta reny fa tsisy zavatra mitambesatra aminy reny tsisy atleta mitondra barda hoe mpiazakazaka manao 1000 mètres na tsy fantatra hoe manao 100 mètres ka ilanjalanja satroka be na milanjalanja tavoahangy na manao brodequin be manao boots be sy ny sisa fa inona ny anaovany akanjo maivamaivana fotsiny zay efa tenue de compétition tenue ana fiazakazahana ary tsy mirongorongo ninninina izy fa efa eo mpiazakazahana satria nahoana manakana daholo amin'ny fahatongavana any amin'le tazony iny ary ahafahana mahazo ny marika satria nahoana tsy ao anatin'ny lalàna ny fiazakazahana eo ambony eo amin'ny fifanarahana ao anatina fiazakazahana anankiray ny filanjalanjana hoentana fitondranao zavatra mavesatra fa tsy atody anao any zany ary anelingelina ny hafa ihany koa misy lalànany zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo ihany koa de rehefa miaraka amin'ny tompo tsy mitoetra ny ota ary tsy miaina ao anaty fahotana tsy mankasitraka ota ao anaty mpanao salamy de milaza raha nankasitraka ota tatao-poka de tsy niaino any tompo Isaia de milaza ny tanan'ny tompo tsy fohy fa mahavonjy ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare fa ny eloka reo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka de tsy miaino izy zany hoe misy anjara avy aty amiko misy andraikitro ny mahatonga tsy horenesin'ny tompo ny mahatonga tsy andray ny fahasoavana avy amin'ny tompo de noho ny eloka faninina zay ataoko efa regle io efa lazaiko amintsika foana zay efa regle io arivorivo taona ny lasy zay mbola tsy ary akory ianao mbola tsy ary akory ny fanorenana zao tontolo zao ny fondation du monde de efa nomanina le zanak'olon'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao Jesosy Kristy no anarany anao inona ireglena ny olana otanao ireglena an'ilay tsy fahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra ka nalatsa ny rany ranjanak'ondry tsisy klema nanafaka anao tamin'ny fitondratena dala zay nilovana tamin'ny entin-drazana nanafaka anao tamin'ny fahazaran-dratsy sy ny gejany ota na nadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ka olom-baovao ianao amin'i Jesosy Kristy tompo nombona teo amin'ny azy fijaliana izy animbana ny tena ny ota ary niara-nombona teo ianao niarana levina niarana tsangana amin'ny fiainam-baovao ary mila mientaka isan'andro san'andro le vieil homme le olona taloha ary mila tafiny isan'andro san'andro lay olona vaovao zay manana ny endriky Jesosy Kristy noho izany
ny problema resaka ota, fahotana, fahazaran-dratsy efa vita teo amin'ny azy fijaliana. Anjaranao sisany mino ary mandray an'izay famonjen'izay. Fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azona sitraka amin'Andriamanitra. Fa inoy izay hoe vitan' Jesosy ny famonjena. Rehefa vitan'izay, inoko izay anjarako ny famonjena, miaina arak'izay ahako. Simple, tsotra be. Tsy resaka hoe mandoa rakitra be, mandoa fahafolo-karena, mandoa vola be, manao asa fanompona, manao asan'Andriamanitra mba hanafaka anao amin'ny fahotana. Tsy de tsy. Raha ampy nanafaka anao tamin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy, ny vola, ny rakitra, ny fahafolo-karena, ny asa fanompona, de tsy ny ilaina tonga teto tany Jesosy. Halleloja! Mazava amintsika ve zay? Raha ampy nanafahana anao tamin'ny fahazaran-dratsy, raha ampy nanafahana anao tamin'ny olanao, raha ampy nanafahana anao amin'ny gejany fahotana sy hanavotana anao, ny rakitra, ny fahafolo-karena, ny adidy, ny asa fanompona, dia tsy ny ilaina nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana, tsy ny ilaina natongavany teto tany. Fa satria tsy afaka anao izany, halleloja, satria tsy ahavonjy anao velively zany, satria tsy zany ny lalana, tsy zany ny vahaolana, fa Jesosy Kristy irery ihany, tsy tantely ratsimba, tsy miomàna eo amin'Andriamanitra ao, tsy kristianina ve, feo ihany zany zay manakoako, feo zany manambara hoe Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy mankany amin'ny ray fa tsy amin'ny lalana. Feo zany mikikika aminao hoe miomàna eo amin'Andriamanitra ao, feo zany miprezante aminao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, Jesosy Kristy no anarany, raiso izy, ekeo ao am-po ny famonjeny, manekeny famonjeny, inoy ny fanavotana vitany. Fa raha mino anao dia voavonjy ianao, raha manana an Jesosy Kristy ianao dia tonga zanak'Andriamanitra ianao. Jaona 4:7-9 zay manana ny zanaka no manana ny fiainana, zay tsy manana ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Halleloja! Mila miverina tanteraka ny fitoriana filazantsara, mila miverina tanteraka ny mpitory filazantsara, na ankira, na tena mitory direkta, na fombafomba rehetrarehetra manahoana, miverina dia ao am Jesosy. Jesosy ny mila prezantena, Jesosy mila ambara, Jesosy no ivony amin'ny maizy azy ray manontolo. Halleloja! Fa izay no anafaka ny olona, tsy olombelona no toriana, tsy atokom-pivavahana no toriana, tsy asa fanompona no toriana, fa lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompony tompo, lay matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita, lay masin'Andriamanitra tsy natazona azy io fasana io, tsy natazona azy ny tany satria fotaka lo maimbo ny tao, fa izy lay masin'Israely, izy lay masin'Andriamanitra, ary izy tsy afaka nijanona ela tao fa nilana voaka tao izy, satria lay masin'Andriamanitra resiny ny fahafatesana, velona mandrakizay izy. Ka raha resiny ny fahafatesana, velona mandrakizay izy, resiny koa ny fahazaran-dratsinao, resiny koa ny ota malaky mahazo anao, resiny izao tontolo zao, resiny satana, resiny le ratsy, resiny avokoa zany rehetrarehetra zany, mpanjaka velona mandrakizay izy, ary vonona onona ao am-ponao, te onona ao anatinao, te hiaina ny fiainany amin'ny alalanao. Fa ekeo ny fanjakany, ekeo ny fiandrianany, ekeo zato isan-jato izy ao aminao. Halleloja! Anaisitra ny ota malaky mahazo anao. Ilaina ny manao asan'Andriamanitra, ilaina ny mandoa adidy, manao rakitra, manao fanomezana, manao asan'Andriamanitra. Fa lazaiko hoe reny rehefa ao am Jesosy vao manao an'ireny, rehefa nanolo tena marina ao amin'ny tompo, nateraka avy any ambony, fantatrao fa nateraka ianao anao ny sitrapon'Andriamanitra, ary satria ianao voavonjy dia manao asan'Andriamanitra, fa tsy hoe manao asan'Andriamanitra ianao mba ho voavonjy. Halleloja! Dia raisiko zany zay teny zay hoe tena velao ny ota, efa regle teo amin'atrehan'ny tompo zany, raha miaiky ny fahotantsika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Halleloja! Zao aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao satroboninahitra fiainana. Zay ny lohateny ty teny ty, izany hoe ohatrany hoe fampidirana ihany le rehetrarehetra teo, fa rehefa tonga amin'le teneniko teo ianao hoe nanolo tena ho an'ny tompo, fantatrao fa mpiazakazaka amin'izay ianao dia aoka ianao mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Raha isika avy hatrany amin'izay zany Apokalipsia 2:9. Apokalipsia 2:9 dia zao ny voasoratra, ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Smirna, izao ny lazainy ny voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tena no jiosy, kanto tsy izy fa sinagoga ny Satana. Aza matahotra izay efa eretanao,
indrony devoly efa anao sasany aminareo ao an-tranomaizana mba ho voazatoetra ianareo ary anam-pahoriana afoloana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy dia hatramin'ny farany jusqu'à la fin. Aoka ho mahatoky hatramin'ny 2020, 2021, 2022, 2023. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Zao lazain'i Jesosy ho alan'ny olona rehetra reo no nianarako nefa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena, izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Raha lasy anabavy miambena, zoky zandry miambena fa ny devoly fahavalo mandehandeha takan'liona mierona mitady zay arapany nefa maty tsy rarahiny, nefa anazy tsy rarahiny. Fa le mbola velona ao amin'i Jesosy, le mbola manana ny solika, le mbola miazakazaka, iny no dadavy no rombasany iny. Ka raha mahatsiaro anao amin'izao fotoana izao hoe tena manodidina anao tahaka ny liona mierona ny devoly misaoran'ny tompo, fa anisan'ny mbola anazy ianao zay, anisan'ny mbola an' Jesosy ny tiako tenenina, satria mbola lasibatra ianao zany, mbola kendreny zany ianao. Ino zao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo avoan'ny ambody, zay iny antsika e, tahaka ny zanak'ondry eo avoan'ny ambody, izaho sy ianao tsy mahefa nininy zany, tsy mahavita nininy zany, fa ny alehibe anyery dia ao amin'i Jesosy Kristy irery any. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Smirna, zao ny lazainy, fantatro ny fahorianao, ny fahantrahanao, nefa ianao manan-karena, tsy tatinao ny fitenenany ratsy zay ataon'ny sasany atrasa vetivete, fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenany ratsy ataony zay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Zany hoe mbola mitoy ary izy aveo hoe aza matahotra zay efa iaretanao. Indro ny devoly anao sasany aminareo an-tranomaizana, misy sariteny be da be zany apetraka amin'ny fiangonana hoe betsaka ny ady sy ny fitsapana hialatra amin'izao vaninandro enantsika izao, betsaka ny zavatra nahirana ara ekonomika, ara-piaramonina, ara-panahy, tena hoe ataoko hoe tena averiko ala hoe secouetsika hotsakitsanina mihitsy sika mba ahafahantsika tena hoe tsy ho variana sy tsy ho tamana eto tsony, fa tena hoe miandry fampakaram-badiny zanak'ondry, miandry fampakarana ny fiangonana, ary zay no ataon'ny tompo mba tsy ho variana eto sika. Dia mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, hatramin'ny farany io. Rehefa naroso ny sakafo tao amin'ny kana jaona toko faharoa, dia hoy ny mpanao fanasana hoe ny olona rehetra rehefa mandroso ny divay dia zay tsara aloha no arosiny, rehefa me mamimamy ny olona rehefa aveo dia zay ratsiratsy amin'izay no arosiny, fa ianao dia namparosony divay tsara hatramin'ny farany. Iza no mpanompo mahatoky izay ame hanina anjara sahaza ho an'ireo olona zay omeny an'izany, sambatra raha hitan'ny tompo miambina zany. Fa raha hoy izy hoe mahatrela ny tompoko ka lasa izy miaraka amin'ny mpimamo ary mamono sy manapaka ireo olona zay tokony fahanany, dia olozany azo azy rehefa tonga ny fitsarana. Aiza ny lehilahin'Andriamanitra, aiza ny vehivavin'Andriamanitra mahatoky ka tsy miova amin'ny zavatra ny zaraina. Sao dia lasa tia vola, sao dia lasa tia rendrarendra, sao dia lasa tia voninahitra, sao dia lasa mieboebo sy mirehare. Tsia, ivereno aingana raha voasanatria misy an'izany. Fa ny filazantsara tsy amidy, ny filazantsara tsy vidiana vola, nomena maimaim-pona dia mizara maimaim-pona. Rehefa mitory ny filazantsara, Jesosy no ivony ary tsy izaho no ivony. Rehefa mitory filazantsara, mpanompo tsy mahasoa zay tokony natao ihany natao. Rehefa mitory filazantsara, Jesosy no ambara. Jesosy Kristy ny heriny azo fijaliana, ny fahamasinana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fiverenan'i Jesosy, ny fahafianoany, ny fanamasina, ny momba an'i Jesosy Kristy. Mampalahelo raha nareta amin'iny herinandro iny hoe fiangonan-dehibe anankiray anisan'ny nampisy fifohazam-panahy teto Tananarivo na teto Madagasikara misy ary no nakatony, satria naninona nakatony miady ry zareo ao, satria miady hoe iza no andray ny fitondrana, satria maty le teo aloha, iza no andray no lohany sy andraikitra. Ny anankiray miteny hoe ianona, ny andalina miteny hoe ianona, lasa misy tokotokona atao anatin'ny fiangonana ary miady mifamono mihitsy nefa ao anaty fiangonana. Mamenatra ane zany e, mampatahotra ane zany, mampalahelo ane zany e. Ianao natsoa no fanasina, ianao natsoa no fahazavana, ianao natsoa no mpampiavana, ianao indray no tsarain'izao tontolo zao. Tadio ny teny tao amin'ny Korintianina hozy Paoly, nareo indray no lasa manana anjara any amin'ny tribonaly, nareo indray no tsarainy tsy mino. Maninona raha manaiky ambakaina vetivety nareo? Mampalahelo mampivara ontsana zany fa ho aizy ty fiangonana ty, ho aizy sika
mamenatra olona, mamenatra an'izao tontolo zao, mamenatra hoe zanak'Andriamanitra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy, antsoina hoe kristianina, nefa ny toetra mampalahelo lasa miady, mifamono, tsy mifankaty, resaka ara-nofo fotsiny. Satria inona nahatonga an'izay? Tsy nisy fiambenana. Satria inona nahatonga an'izay? Tsy Jesosy tsony ny ivo ny tao, fa mety nisy resaka politika, mety resaka vola, resaka voninahitra, avako fotoana ibebana, iverenana. Aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ino io mahatoky io? Jesosy no ivony ao anatin'ny fitiavana voalohany, ao anatin'ny fahamasinana, ny fibebahana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fahafenon'ny fanahy, ny fanetretena, ny fahamelan-keloka, ny fitiavana ny olona na dia ny fahavalo azy. Halleloja. Aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia omeko anao satro-boninahitra fiainana. Raha lasaina bavy tena vaninandro sarotro zao hoe, ary tena za tena mivavaka ho anao mihitsy, mivavaka ho atsika tsirairay avy, na ny fantatra na ny tsy fantatra, mba hiorina ao amin'ny teny tsisy kilema, mba hiorina ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa mampatahotra hoe folo ny virjiny zay nandeha hitsenan'ny mpapakatra, izy folo samy natory. Folo ny virjiny, fa ny 5 natahirin'ny solika, ny 5 tsy natahirin'ny solika. Samy natory ihany aloha izy rehetra fa isaonana tompo ny famindrapony, le 5 natory mbola nisy solika tao aminy, mba tsy ho isan'le 5 tsisy solika ane ianao. Fa tsy zay rehetrarehetra virjiny de tafiditra tany le fampakaram-bady ny mpapakatra zany, fa ny 5 zay natahirin'ny solika ihany ny tafiakatra. Tsy zay rehetrarehetra manao amiko tompokotompoko izy no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapon'ny raiko zay any an-danitra, be da be ny tompotompoko afaka atao. Mamonjy cellule de prière, manao fitoriana, manao asan'Andriamanitra, manao fitoriana salamo zao, manao asa fanompona, miditra anatina antanatohatra ho amin'ny asa fanompona anaty fiangonana anankiray, be da be ny tompotompoko azo atao. Fa tsy zay manao tompokotompoko ny hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Averiko ihany tsy haiko rehefa vampirina anatin'ity Miomàna ity hoe surprise be rehefa ho avy Jesosy, surprise be rehefa tonga ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fitsarana. Satria ao anatin'iny dia misy hiteny hoe izay namoaka demoni tamin'ny anaranao, izay naminany tamin'ny anaranao, izay nanao fahagagana tamin'ny anaranao. Dia hoy mpitsara, hoy Jesosy, tsy fantatro akory nareo, na oviana, nialamika anareo mpanao meloka. Haika izany, afaka manao famagagana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy anazy. Haika izany, afaka manao famoahana demoni amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy anazy. Haika izany, afaka maminany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy anazy. Izy ihany malala leo am-po. Reo olo reo zany tena tsy any Jesosy mihitsy hatramin'izay fa tsy hoe nivadika aveo hoe, fa misy koa no nivadika. Misy fotoana Jesosy i Paoly dia miteny anatin'ny epistiliny ao hoe ianona dia nandao anahy fa nalony niaraka tamin'ny fombizao tontolo zao. Misy fandaozana zany ao, misy fialana. Ny zanak'Israely navoaka tany Egypta, tsy haiko 600 000 ve nisan'izy ireo le tena niainga avy any Egypta mihitsy. Fa nyteneniko aminao fa anankiroa ihany ny tafiditra tonga tany Kanana, anankiroa ihany. Fa ny sasany tsy sitrak'Andriamanitra dia naringana tany anefitra. Re olona sao dia aringana ty anefitra tsika raha tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ato anatin'ny Apokalipsia fiangonana 7 no nanoroatana, fa ny ray sy tapany amin'io ihany ny fiangonana ankasitrahana. Ny tany izay namafazana tenin'Andriamanitra dia anakefatra, fa raha ihany ny tany tsara. Rehefa niteny izy amin'izany fotoana zany dia isy roa ampandrina, ny ray ho raisina, ny ray ho avela, roa any an-tsaha, ny ray ho raisina, ny ray ho avela, roa any an-tanàna, ny ray ho raisina, ny ray avela. Taraiky teo zany ny anankiray. Ka iza no akatra, iza no raisina, iza no avela? Izay mahatoky hatramin'ny farany no raisina. Tena ny tompony hoe hiasa, aza variana, aza misankisanky fahotana, aza milalao fahotana, aza mietrehitra hoe za efa an Jesosy dia anazy foana ary tena tsisy atahorana intsony. Marina zay tsisy marovaka zay ampelantanan'ny tompo, fa aza manao fanahinina manota. Hoy ny tenin'ny Paoly, izao dia miazakazaka nefa tsy miazakazaka manao aventure, izao dia manisy totondra nefa tsy manisy totondro rivotra, fa asiako mafy ny tenako mangana, sao dia za efa nitondray no avela. Mafy zany teny zany. Ary dia mirary soa asika tapitra 20 minitra, fa tena hoe nirariana aoka tompoko mahatoky aza mivadika filazantsara ka resaka eboebo, resaka vola, resaka zavatra ny tany, resaka ifantoka aminao sy olombelona sy fitoriana atokom-pivavahana, faoko ifantoka amin'ny Jesosy ihany. Averiko farany tapitra 20 minitra. Jesosy ny fibebahana, ny herin'ny azo fijaliana, ny fahamasinana sy ny fahamarinana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fiverenan'i Jesosy, zay ny tena
tena filazantsara. Ny ambiny avy eo a manaranaraka iny hoe mifanaraka amin'ireo tenin'Andriamanitra ireo. Aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana izao sy ianao dia azo satroboninahitra fiainana. Irariana dia samy mahatoky hatramin'ny farantsika, tsy ova fa iorina tsara amin'i Jesosy. Ho aza ny voninahitra, ny dera sy ny laza, fahasoavana sy ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Aleloia, amen.